Namoaka zava-pisotro vaovao kosa ny orinasa Star ranom-boankazo izay tsy misy gazy ary mamaly ny etaetan'ny mpanjifa ity vokatra vaovao izay novokariny orinasa ity. Jus d'orge io no ankora vaovao navoaka amin'ny brasserie Star ho an'ireo ho mpakafy zava-misotro manala etaeta. Naompan'ity orinasa ity ao anatin'ity akora vaovao ity tokoa ny traikefany eo amin'ny famokarana zava-pisotro, anairana ny lela sy hanomezana fahafapo ireo mpakafy zava-misotro manala etaeta. Izy ity zany dia natokana ho an'ny ankizy indrindra fa mety ho an'ny rehetra, ho an'izay mpakafy jus sy zava-pisotro tsisy gazy. Dia efa manomboka androany zany efa hoisy ny animation eto an-tanàny amin'ny épicerie na any amin'ny grande surface dia mba manasa antsika rehetra hanandrana ity jus d'orge vaovao ity. Ny tsirony tsara, glacer izy vao mainka tena tsara. Afaka atao coupage, afaka sotroin'ny ankizy, afaka sotroin'ny rehetra. Amin'ity taona ity ihany dia efa ho avy ilay parfum faharoa amin'ny à partir amin'ny septembre eo. Amidy amin'ny vidiny arivo monja ny tavoahangy jus d'orge eny amin'ireo mpivarotra mahazatra. Isy ny hetsika maro samihafa entina ampahafantarina ity akora vaovao ity eto Antananarivo. Amidy manerana nosy kosa ny jus d'orge